Octobre 1858 1958 azafady a efatra amby folo ny volana oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo enina amby enimpolo taona aty aoriana tsara tsy hivina angamba ny tantara aloha amin'ny mampahitantaranao a mialohan'ny resaresantsika. Ya datin'andro a tena tokony azotsika malagasy adinoina zany hoe efatra amby folo oktobra valo amby dimapolo sivinjato sy arivo zany satria tamin'izany a no niverenan'ny malagasy niala tamin'ny atao hoe fanjanahana dia miverina amin'ny ataontsika hoe fiandrianany satria manana ny sata républicaine valo amby dimapolo sivinjato sy arivo sata républicaine ary zany sata républicaine zany ko fantatsika fa ny matoa atao hoe république izy a dia tsy fanjakana andre manjaka intsony fa fanjakana entim-bahoaka ny atao hoe république zay zany ny fahafantarako azy noho izany zany a dia raha mipetraka zay zavatra dia hoe miverina amin'le toe-tsaina taloha ve zany hoe na tamin'ny andro ny fahampanjaka aza dia andrenam-ponimerina dia niteny mihitsy hoe tsy adidiko zasa amirery ny firenena fa adidiko zasainareo. Raha andrenam-ponimerina io a dia nametraka tsara mihitsy hoe ny mpanjaka ray aman-dren'ny vahoaka fa ny vahoaka ray aman-dren'ny mpanjaka zany hoe na tamin'ny mbola andro fahampanjaka za dia efa nanan'izany fijery républicaine zany ny mpanjaka andrenam-ponimerina rehefa tonga moa ny valo amby dimapolo sivinjato sy arivo mazava ho azy fa tonga dia azon'ny malagasy any eritreritra hoe miverina amin'ny aty amin'ny vahoaka zany ny fanjakana sy ny ataontsika hoe ny fampandrosoana ny firenena petraka tsara zay zavatra ny zavatra fantaniana manitikitika dia zao ilo hoe valo amby dimapolo sivinjato sy arivo efatra amby folo oktobra république Madagasikara roa taona teorina enimpolo sivinjato sy arivo zay voalazaina ho mahaleo-teny Madagasikara. Inona ny dikan'izany amiko amin'ny mampandalina tantara dia tsotro ny dikany zao hoe tsy maintsy nisy fampirarahana mazava tsara ary fepetra napetraky ny frantsay hoe azo ny antoka fa na omena atao république azy ty Madagasikara itya dia mbola azo lazaina fa ny frantsay ny mbola tsy maintsy manalokaloka eo amin'ny fitantanana ny firenetsika. Zay no natonga hoe roa taona teorina zany efa voalamina tsara mihitsy ary zay indrindra natonga le hoe le dinany fanaovana tamin'ny accord de coopération rehefa tonga tamin'ny roa amby fitopolo dia anisany nitsipahany malagasy mihitsy hoe dinam-panandevozana ny anara manina moa atao ambanadevozana satria mbola atao anatin'izay le fotafotosainana fanjanahana zay no mahadinam-panandevozana azy ary zay ny antony ny hoe nanovana mihitsy ny accord de coopération tadio tsara fa ny accord ny tamin'ny république voalohany zany tamin'ny nametrahana république dia ny olona manodidina ny filoham-pirenena igny rehefa napetraka zany atao hoe indépendance dia petsaka ny vazana ny didiny anisan'izany ny directeur de cabinet anisan'ny vazaha anisan'izany mpanolotsaina manokana aratafika vazaha misy mpanolotsaina manokana frantsay zay nanana mihitsy ny birao ny teo an-dafy avaratra ministra misy frantsay ministre ny ataoko hoe ny économie na ny toe-karena ministre ny fampianarana frantsay. Inona ny mahaleo tenanao amin'izany zavatra zany tena hoe zareo mibaiko azy ny fifandraisana indrindra ny ataontsika hoe mikasika ny raharambay mbola frantsa nge ny mibaiko niny Madagasikara azo lazaina hoe mibaiko azy ka inona ara le lazaina fahafahaleo-vatena aty amin'ny enimpolo sivinjato zay niany mbola mahatonga foana miteny isaky ny tonga ny efatra amby folo oktobra ohatra mbola aleko lavitra ny efatra amby folo oktobra no ankalazaina fa tsy mbola républicaine fa tsy niverany monarchie tsika fa ny amin'ny enimpolo sivinjato arivo ny teny hoe mahaleo tena amin'inona ianao fa izany ny tena mitantana ny toe-karena to Madagasikara efatra amby enimpolo taona aty aoriana mbola ny vahiny mitantana ny toe-karena to Madagasikara reo sehatra rehetra zay tena azo lazaina hoe mampidy-bola amin'ny kitapo-mbola mpanjakana ohatra ny banky vahiny ny tompony ny ataontsika hoe tsy ny banky zay ny tena mampidy-bola ny banky ny sehatra rehetra zay azo lazaina hoe mampidy-bola tsika zao a atao hoe nanana ny mikasika momba ny solika nanana atao hoe solima ary nanana mihitsy fandiovana solika tao masina rafindry tao nakaizy reny zavatra tsika tena nanao miverina ny vahiny avokoa
na ny fitantanam-bola na ny zavatra mikasika ny sotra zay tena hoe enkinan'ny aim-pirenena ny tany midadasika eto Madagasikara saika lasany vahiny avokoa ary tena sahandrareo vahiny mihitsy any no miteny satria tena mitantana tokarena iza ny mampandroso iza no mitantana ny tokarena mihoatra noho ny vahiny izy mbola hoe manangana orinasa vahiny eto fa ny malagasy sasany hoe aleony lavitra maminao petrabolany velany so zay mametraka ny volany eto Madagasikara mpandroso ka zay ny mahatonga miteny hoe aleoko lavitra ny teny an'le hoe république Madagasikara république any Madagasikara zay hoe Madagasikara tsy maleo teny zany ary nanomboka tany amin'ny république voalohany atam'izao tsika miteny zao vao mainky aloza ny antony mangatakatsy mangatakaroa aiza anao ny hita hoe fitantanam-bola hoe budget mpanjakana miandy fanampiana viandelana zay fa hampande firenena mikasika zany retraretra zany ny mahatonga o zay tsy aloha lavitra ve mba asiana dikany de maha république any Madagasikara zay milaza famaleo tena nefa olona mangatakatsa mangatakaroa bakeo ny atra bekeo ny aroa noho ny tsy fananana zay ngamba ny zavatra azoko lazany aloha zay zany tsara tokony ho fantatry ny tantara anjaranareo tanora zany mieritreritra azonareo atao tsara ngendra iandro any mamerina hoe zavatra datinandro azo kosehana ny fahivanana rehefa tsy te hiverina fanjakana mahampanjaka de tazony maha république aloha de rehefa avy eo a tena iaina zany atao hoe falivantena 19 taona ty aorina inefatra niova république ilay firenena malagasy taratry ny fahamatorana ve zay inefatra izay général raha mitaha am'ireo firenena vahiny zay amantaona ny maro tsy niova république iny e mazava tsara nge le fanontaniana zany atao hoe lalam-panorenana zany a hoe ifeny tany sy ny fanjakana de zavatra tokony zavatra maharitra taona maro satria miainga mihitsy amin'ny hoe inona ny sotoavina inona ny rafitra fiarahamonina mampiavaka anao malagasy amin'ny firenena hafa de tsika nge ohatsy zay raha naverina ny hoe miala tamin'ny fanjanahantany teny républicaine mbola manaloko ao nge frantsa zay lafiny anankiray alaivinao saretsany fotsiny ohatra ny Suisse ny lalam-panorenan'ny Suisse fitonjato taona fa misy zavatra hoe miovaova kely fotsiny eny ampiteny fa tsy manova tanteraka izy ny frantsay a ny amerikanina 200 taona lalam-panorenana miainany zay zavatra zany de fa ahitanao mihitsy hoe zany lalam-panorenana zany maharitra amiko zany zany lalam-panorenana zany raha toka tena hoe mba atao hoe miainga avy amintsika farafa aingany tokony hoe 10 taona vao miova vao misy famitsinana hoe tokony miova de fa manina ny teny hoe 10 taona satria ny 10 taona zany a taranaka roa ny fandimby taranaka anankiray manko 10 taona mba taranaka roa ny fandimby marina fa ao anaty 10 taona mety mba misy fiovana de mety hoe mba miova le satany le république tsika efatra amby 80 taona iverenan'le taona hoe faleovatena inefatra manova lalam-panorenana inefatra manova lalam-panorenana tsika zao a république fahaefatra de hitanao mihitsy hoe misy zavatra tsy matotra mihitsy ao anatiny ao ary ny tena loza amina tambo atoko mihitsy loza amina tambo de rehefa mametraka lalam-panorenana tsika malagasy de atao mifanaraka zay amin'ny zay karazana hoe hevitra na safidiny le filoam-pirenena mipetraka eo amboarina le lalam-panorenana mba hifanitsy aminy de farany a république ny anaran'le satanisy eto Madagasikara république fa ny fiainana ny zavatra iainany eto ohatrany andro tamin'ny fahampanjaka hitanao zany mahasadasada azy mahasadasada zareo tsara nge zavatra misy am'izao fotoana zao raha ijeriny akehitriny fotony ndraiky isy fividianana be ny tanàna zanak'le olona efa teo aloha fandovana le izy zany ohatra ny latsy hoe ka ina le fandovaniny ny ray sy ny zanany fa tsy zay ve ny atao hoe fitondrana fahampanjaka tsika nge zany tady iverina am'zany tady iverina am'zany ary indrindraindrindra ny zavatra tena mampalahelo eto amitsika de izao koa hoe maninona moa tsika ny mahatonga zany le hoe efa république faefatra ny tsika ny mpanao politika na ny ataotsika hoe ny filohana ny toko de tsy te hiala eo mihitsy tsy mba manomana olona isoro azy fa de eo izy maty vo zay vao misoro
bajereo daoly ange ny amiral dide rahatsiraka teo foana izy irozora zafy maly io teo izy pasteur Andriamanjato teo izy manandafy Rakotondrena de hitanao fa tsy misy olona voahomana zay le hoe fieritreretasika raha vao hoe filohana antoko de eo zany izy mandra-pahafatiny de tsy nisy fivara tsy magaka ro ohatran'izao ny eny manjoa atsika zany zao miantony tenenako an'izany zavatra rehetrarehetra zany a de tena hoe ho anareo tanora hoe tsy maintsy manana fijery hafa ianareo tsy maintsy mahita saina hafa mihitsiny verina mihitsy fa tete malagasy atsika hoe ahoana marina ny tena iainatsika malagasy zany atao hoe fiandrianam-pirenena ary zany tena atao hoe fahaleovana tany manan-karena any Madagasikara ary inona ny tena hoe mampivoatra firenena ny arena ananany rehefa manan-karena ianao a tsy baikibaikon'ny aty na baikibaikon'ny roa manana ny mahizy azy fitsitsika zany tsika tany manan-karena vahoaka mahantra fa maninona ny antony anankiray koa mampahantra atsika io de ity amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara raha vao miovany atsika ny ministra de miovatra mpamafatrano dikan'izany tsy misy fitohizany mihitsy le zavatra natao anatin'ny ministera mbola tadidiko tsara ny tenin'ny président Tsiranana tamin'ny fotoan'andro misy an'izany ataony hoe grand rapport zany eo amin'ny volana novambra eo fanaovana azy grand rapport dia tarihan'ny filoham-pirenena io eo daholo ministra ny ataontsika hoe tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena manatika ny grand rapport eny an-tafevaratra fanaova efa nisy fotoana nanatika an'izy io indray mandeha de tamin'izay fotoan'izay no nanoko ary mbola tadidiko foana ozy ny président Tsiranana hoe aoko fantatrareo ministra ozy a fa ny poste politika aza afangaronareo amin'ny poste teknika nataoko hoe poste politika ozy ny président Tsiranana de ny ministra ny directeur de cabinet secrétaire général sy zay manodidina azy eo zay ny ataoko hoe poste politika fa ny poste teknika manomboka any amin'ny tale généraly tale ary ny lehibe any service samihafa na miova impo aza ny ministra ny directeur généraux directeur chef de tsy tokony miova satria reo mampitohy ny raha-pirenena satria rehefa voloanao hatrany amin'ny mpamafatrano de tsy misy zavatra fitohizantsony de samy manao ohatra ny olo bavao de vao ohatra ny mianatra asa daholo satria soloanao le olona tena azo lazaina hoe kitro ifaharany le ministera zany eny mahapotika atsika io zany mahapotika atsika io manarakarak' zany a anisan'ny tena mahapotika ny firenetsika de ity raha ny tena marina rehefa manangana antoko anao a de efa manana ny olonao manana ny firehekevitra hitondranao am'zay firenena miakina am'zay misy firehekevitra amin'ny fiarahamonina zany de manana olona ary reo olona miaraka aminao reo indrindra ny olona manakaiky anao a de efa homanina hoe raha itsika ny tonga eo fitondrana de anao ministra ny rarahambahiny anao ministra ny atana fa tsy mila mitady olona avy any velany zay zavatray satria zay ny mahaposta politika azy olona efa resy lahatra olona tena niomana ary efa resy lahatra mihitsy amin'ny firehekevitra sy ny zavatra hijoroany le antoko politika eto amintsika any amin'ny firenendehibe any a de mazava tsara mihitsy ny hoe fanaovana politika miainga am'le ataontsika hoe firehekevitra na ianao mirona amin'ny ankavanana na ianao mirona amin'ny ankavia na ianao eo anelanelany eo fivony raha mirona amin'ny ankavia ianao ohatra de ny tompontsony daolobe ny tadiavinao raha mirona amin'ny ankavanana ianao a de ny tompontsony olombisy tsy mpanambola ny mironanao eo anelanelany moa zany de maka an'izay elandelam-panajay fa na ataotsika hoe tsy reo telo fotsiny reo ary fa mbola misy anakiroa na le tena hoe ilany ankavia fa tena ary amin'ny ankavia ary amin'ny sisiny ery a ary amin'ny ilany ankavanana ary amin'ny sisiny ery reny le ataony hoe extrême gauche extrême droite raha farafabetany zany dimy ny atsika ny antoko politika misy eto telopolo sy dimanjato inona ny firehakevitra zany ay zany misy an'izany akavisy akavanana afovoany amin'ny sisiny akavisy amin'ny sisiny akavanana any fotsiny de fahitanao a any zavatra tsy hipetrahany ary am'zany telopolo sy dimanjato zany de milaza aminao a koa fa azo lazainao ohatrany hoe antoko-pianakavinany
aiza ny ahitan'olona manerana Madagasikara zany telopolo tsy dimanjato any azo olona daholo ary zay tsy fanana olona zay fa fitadiavana toerana fotsiny rehefa tonga ao de zay avao anisany ko mbola tsy mampandroso atsika de ity ny toko politika zany rehefa minangana toko politika araka ny lazaiko teo de tena olona manana ny olony le lazaiko anao hoe efa fatapatatra efa niomana tsy nitsisa fa ny eto amitsika ny tonga filoham-pirenena olona tsy niomana olona tsy niomana asa ngamba asorika ngamba ny ataoko hoe ny tany republika voalohany ny président tsarana izy mba mananao politika fa ny tao arinany tsisy fa efa tonga eo izy a zay vao mamorona ny antokony tsia eo izy vao mamory olona tsia ary ny tena aloha zara mametaka ny toko anao de ohatrany karazana hoe teny filamatra fotsiny ny président rahatsiraka ngamba mba nisy hoe ny boky mena zany hoe fa programme anazy voarakitra tanaty boky fa ny sisa teny filamatra mino fotsiny ihany nga zany programme anazy tanora malagasy vonona ery vaovaon'ny Madagasikara zany anga programme teny filamatra nge zany ary reo olona rehetra reo efa tonga eo tsy vao mametaka ny toko politikany ary eto Madagasikara ihany ianao mahita an'zany hoe ametaka gouvernemanta de mangataka CV hoe inona ny mombamomba anao ore olona de ny akamaroany be mandefa an'le CV olona be diplôma tsy politicien tsy politicien fa be diplôma de mampatsiaro an'le teny président tsiranany asa fangaro ny poste teknika sy ny poste politika poste politika olona efa niomana vao volavola amin'ny firehakevitra sy ny programme tsara sy ny zavatra tanjona hotratariny le antoko eo amin'ny rehefa izy ny mitantana fa tsy olona be diplôma rehefa mijery am'izao fotoan'izao anao indrindra satria tantara moa jeretsika tsy misy manao fampitany talosiny ankehitriny olona be diplôma de ny zavatra mahavariny za mpandalina tantara ary efa tany amin'ny republika voalohany any miasa de ny zavatra tsapako de zao ay ve arakaraky ny mahabe diplôma an'le olona apetraka hitazona ministera no vao maika mampikorosoahana an'le firenena io nge ny tena ahitana azy be diplôma dolo iny reo ary zay mihitsy nanaovana antso avy hoe zay manana zay vonina ny hiditra ministra zavatra tsy fahita era-tany zany tsy maintsy olona ao amin'ny antokonao efa mivolavolanao taloha anatokavanao teny ataoko ministra ao teny ataoko ministra ao efa fantatrao reo hoe firehakevitra hijoroiny na tsy olona ao anatin'ny antokonao fa fantatrao le izy fa olona be diplôma fotsiny tsy fantatrao mihitsy hoe inona mba firehakevitra io inona ny zavatra mety ho ataon'io mety hifanara-kevitra vetsika faran'le olona satria toerana fotsiny tadiaviny de zay tenen'le filoham-pirenena ny ataony bakeo zavatra ihany ko mbola tsy mampandeha atsika ny firenentsika de tsotra eo amin'ny androm-panjakana fa mazava tsara mihitsy hoe misy ny androm-panjakana mpanao lalàna misy ny androm-panjakana mpanao tanteraka ary misy ny androm-panjakana mpanao lalàna mazava tsara eo anankitelo reo ny eto amitsika ny androm-panjakana mpanao lalàna ohatra ny anteny miram-pirenena ohatra zay hoe amin'ny mahasolom-bava-mbahoaka azy no manangona ny etaetam-bahoaka sy ny zavatra asolo-vahoaka ka anaovany an'le hoe volavolan-dalàna proposition de loi iny zavatra proposition de loi iny no amena ny androm-panjakana mpanatanteraka ny gouvernemanta ho tanterahany ny atsika mifamadika le olona mpanatanteraka no lasa manao tolo-dalàna zay ny ataony hoe projet de loi tolo-dalàna ny ataony arakaraka zay fahitany azy fa tsy any amin'ny volavolan-dalàna mendy avy any amin'ny etaetam-bahoaka ahoana moa ny ampandeha an'le firenena raha vao manao mantsy ianao hoe tolo-dalàna le izy volavolan-dalàna le izy de tsotra raha vao proposition de loi de tsy maintsy mitondra ny anaran'le solom-bava-mbahoaka nanolotra an'iny tao amin'ny anteny miram-pirenena io lalàna mivoaka avy amin'ny tolo-dalàna io amin'ny volavolan-dalàna io fa ny atsika tolo-dalàna projet de loi de tsy misy anarana satria avy any amin'ny gouvernemanta mba firy mba misy hoe lalàna mivoaka laninny amin'ny enmena ka mitondra anarana solom-bava-mbahoaka raha misy anakiray ngamba naroa be dehibe fahafantarako azy ahoana ny ampandehan'zany any am'le androm-panjakana fotsiny de famadika ny olona tokony raha maso sy anatanteraka lasa mibaiko ny olona manao lalàna de le olona mpanao lalàna satria baikona de manangatanana fotsiny de
le vahoaka zany ery ny tanatana vava fotsiny satria tsy le etaetany vahoaka no lasa lalàna iainany fa le zavatra avy ty ambe mpanatanteraka no lasa iainan'le olona zany iny manjo atsika e zany rehetrarehetra zany tsara ho fantatrinareo tanora hoe rehefa mba tonga ny fotoanany hoe mahatonga amin'ny fitondram-panjakana nareo de azonareo ny eritreritra mihitsy hoe ny solombavam-bahoaka zay androm-panjakana mpanao lalàna no mibaiko ny gouvernemanta zay androm-panjakana mpanatanteraka anasoavana ny vahoaka zay zany zay hoe tsy mahafantatra ny lalàna misy eto amin'izay ny vahoaka malagasy général tiako hidirana kely anisan'ny tamin'ny fandrafetana nyty lalam-panondrenana hatramin'izay teto Madagasikara dia ny vahoaka to mifidy an'le hoe eny satsy fotsiny fa tsy mahafantatra ny andinidininy mahakasika ireo anisan'ny lesoka ve zay tsy mampahafantatra an'izay ny mpitondra fanjakana manam-pahefanisana ambaratonga tsy mahafantatra ny lalàna eto aminy ny vahoaka malagasy ka ny tokony tsy za tsy miteny mihitsy ianao miteny hoe ny fitondram-panjakana tsy anjara ny fitondram-panjakana zany fa anjara ny mpanao politika nentiko politika mamolavola ny olo-pirenena ahafantatra tsara ny zavatra rehetra mikasika ny lalàna ny zavatra fety ny olona rehefa hoe manao politika ny de malala lalàna ary tsy maintsy ampianarina ny olo-pirenena ahafantatra ny lalàna ahatonga azy ho tompony andraikitra ary tena mandray adidy marina amaolo ny tena marina nge de ny olo-pireneny no manana adidy tsy andraikitra hitantana sy ampandroso ny firenena de iny le zoany sy adidiny amin'ny maha olo-pirenena azy iny de rehefa tonga ny fifidianana izy tsy afaka ilatsaka président de ominy an'le olona everiny fa amaly ny etaetany tsy anatanteraka ny zo zay ananany iny fanomezana an'iny zoanao iny an'le olona ny fidinao iny atao hoe zotrosa azo takina ary zay ny atao hoe tamberina andraikitra efa voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panondrenana atao hoe tamberina andraikitra raha misy filoham-pirenena tsy mahatanteraka ny adidiny sy ny andraikiny araka zay voatsoratra sy voalaza ny lalam-pandrenana azo ataony mampiataotsy mampisaratra zay efa nisy iny zany teto amitsika raha ohatra resy olombavamboaka tsy efa mazava olona tokony mpanao tolo-dalàna zany anisan'ny andraikitra tokony sarany satria sy mpanao lalàna avy amin'ny miainga avy amin'ny etaetany vahoaka tsy mahatanteraka an'izany azo ny filoham-pirenena zay voafidim-bahoaka no mandrava azy zay ny tamberina andraikitra anatin'ny lalam-pandrenana zany na de toka hoe any amin'ny loolona koa ary raha ohatra indray le solombavam-bahoaka fotsiny amin'ny mahasolombavam-bahoaka tsotra azy tsy mahatanteraka zay nataony nampanantena volana tsikitana ny hoe la raha fidinareo de miatsara ny lalantsika vita daholo ny tsekoly ny hôpitaly mitsangana ny tsy nahatanteraka tanatin'ny 5 taona ny tamberina andraikitra azonao ataony de aza fidina tsony na izara koveta izara kaopy izara tsisa rehetrarehetra mizara vola aza fidina tsony adidinao ary tena didy masina ho an'ny olo-pirenena ny manatanteraka an'izany fa manina ianao mety fitahana inona ny zavatra nampanentanana fony izy ilatsaka inona ny iainanao rehefa avy eo zay ny ila izy zany iny ny mampisy an'le hoe tamberina ray fa firy mahatsapan'izany ny olo-pirenena malala an'izany hoe tamberina andraiky zany firy de zany no anisany ampahafantarina azy ao anatin'ny lalam-pandray tsy mila mitondra sora-baventina manao fihetsiketsena eny an-dalambe fa raha mahalala ny lalàna misy anisan'izany lalam-pandrenana na ny solombavam-bahoaka na ny filoham-pirenena na ataotsika hoe tompony andraikitra rehetra amin'nisy nambaratonga ny fitarana ny firenena tsy mila milahatra eny anarabe tsy mila mitondra sora-baventy ampiaro de vita ampiaro ny lalàna fa tsika raha misy firenena kiray tena manosososy ny lalàna velona misy ao aminy anisan'ireny ny lalam-pandrenana tsika malagasy inona lazainy lalam-pandrenana inona nefa ny zava-misy le fahitako anazy ihany koa lasa voiziny mpanao politika am'izay tia nitiavana azy ny lalàna zay ny zava-misy eto Madagasikara ohatrany hoe irairaina fotsiny le izy de lasa manaraka ho azy fotsiny lay vahoaka hitatsia angamba tamin'ny fifidianana filohan'ny-pirenena 2024 teo ny irairaina be ilay article 27 lalam-pandrenana fizakana zo-pirenena iny ihany ny fantatry ny vahoaka toy izay foana le izy zany nanao hoana hatramin'izay manao ny asany ve ny atoko politika zany teto Madagasikara ka le izy any matono tsy avritaka zao tsy manao ny asany vavolombelon'ny mpiasa ozy mibainga voavadika ho nobolan-drazatsika raha tena manao ny asany marina ny mpanao politika ohatran'izao afanazavako zao tsy izao misy ty fireneny ty tsy izao misy ty firenena ary ny tena zava-doza misy eto amintsika nge de izao e lazana fa ny olo-pirenena ny manana zo sy adidy andray anjara amin'ny fampandrosoana sy fampandehanana ny firenena
amin'ny alalan'ny fifidianana ny anaovana an'zay inona ny zava-misy raha potehinao a zay zozay ravanao tsisy miteny aseonao mandoa volabe le olona ilatsaka inona ny dikan'iny volabe iny sakana iny fa olona nigiatra nga io sa olona meloka no sakananao tsy anana androny ilatsaka vola amanetiny atapitrisany no ataonao ao anatin'ny fahantrana iza no afaka andeha tsy ny olona be vola fotsiny zany nge zavatra mazavatsara nge zany tsy tokony voalaza mihitsiny ao anatiny ataotsika hoe any amy lalàna ny fifidianana hoe misy vola aloha manaiky aha raha misy hoe misy taratasy hoe ny taratasy ny fandovakehitra ny taratasy ny zota manaiky aha fa le vola aloha tena sakana tsy ara-dalàna tsy ahatonga ny olo-pirenena manana ny zoma olo-pirenena azy faran'zany de ny olona be vola fotsiny zany tsisa ny mibaiko eto fa ngany be vola ihany ny olo-pirenena alazaka anao fa matoa ianao verezin-jo natao hoe verezin-jo zany hoe tsy afaka mifidy na tsy afaka milatsaka de mitovy amin'ny olona maty na mitovy amin'ny olona migiatra zany ny verezin-jo ny olona migiatra sy ny olona maty ny verin-jo le malagasy nge am'zao fotoana zao hoe na manana fitefa de mitovy amin'ny olona maty na mitovy amin'ny olona migiatra no tsy fananam-bola zany zao de efa anisan'ny lesoka anakiray ngezabe tena hoe fomba fanam-pitema saingy le malagasy no satria tsy mahalala lalàna satria tsy biazany sy volavolana am'zany de manaiky lembenana ina ary ny azony atao zavatra tsy fantany ka ahoana moa ny afahan'ikeny zany fa ny olo-pirenena ny olo-pirenena zany de miteny foana hoe rehefa asianao ny isakatsaka n'isan-karazany io tsy afahan'ny olona tena hoe misitraka zona olo-pirenena azy amiko de tonga de tendreo fotsiny tonga de atsangany ny gouvernement tsy mila mifidy an'zao tsao aza asiana solom-bavam-bahoaka zany tsony mandany vola fotsiny de ohatra miverina tamin'ny andron'ny fahampanjakytsika de zay olona tonga eo de mibaiko arak'izay tiany anaovana azy zay fotsiny fa aza mandany vola aza mody me tsara velatsy hoe zay république nefa tsy misy maha-républikanina anao ny république zany a ny olo-pirenena ny maha-république anao nefa le olo-pirenena tsy manana anjony ka inony zany tsotako raha ny zavatra misy eto Madagasikara iny koa de amaivan'ny olona général ty hoe 14 octobre ity raha mita amin'ny 4 ny volana jona befa ny fanjakanako raha ny fanjakana milaza hoe tsy ilaina ny manana an'io fa andro iasana andro ny verenana république ny Madagasikara mbola république foana de andro iasana tompoko tsy karazana fety rehetrarehetra za tsy teny hoe tsy manjary tsy teny an'zany aky fa andro tsy fiasana de andraisam-bola fa le 14 octobre maha république anao andro iasana fa tsy ilaina kalazana tsony raha azony natao ary inona moa efa ataony hoe fafanao anatin'ny tantara ka rehefa tsy akalazainao le izy tsarovanao de efa midikan'zany nge de otrany voafafy nefa tika mbola miteny fa république nefa efa mifafanao le fototra nametahana ny maha république de inona zany tsika zany tsika zao tsotako any amin'ny fahaleovatena ny ankalazaina nefa mangataka atsy mangataka roa bakion'ny atsy bakion'ny roa de inona zany tsika tsota tsony zay anarany na de mpandalina tantara de tsy haiko tsony mame anarana an'zany raha ny makasika ny asan'ny mpahailalàna eto Madagasikara général efa nresaka ihany ianao teo ny makasika an'le hoe fahefana misy eto Madagasikara ny mpanao lalàna ny mpanaramaso ary ny mpanatanteraka mifanitsaka ireo ankehitriny mino an'izay hoe no fanitsaka ireo lasa baikony ny mpanatanteraka avokoa reo rafitra rehetra reo zay ny zavatra iainatsikako misy zavatra efa voalaza ao anaty lalam-panorenana betsaka reny zavatra reny hita zao fa tsy ara-dalàna inona ny ataon'ny androm-panjakana mpanao lalàna ekeny ny antony bakiony ny mpanatanteraka tsy zany zava-misy tonga de ahitana an'zao hoe ka no nianina ohatran'izao de tokony azo atao nefa de efa mazavo zao le izy zay nge ny zava-misy eto e tsy zavatra fenina nge zany fa zavatra iainany zavatra iainany androm-panjakana reo androm-panjakana telo tsy tokony fanitsaka mihitsy fa samy manana ny maizy azy na ny androm-panjakana mpanao lalàna androm-panjakana mpanatanteraka ary androm-panjakana mikasika ny lalàna mpanao lalàny fitsarana tsy tokony fa lasa mivadika aho
le mpanatanteraka ny lasa mibaiko ny mpanao lalàna lasa mibaiko ny fitsarana zany ny zavatra misy eto hoe tsy zavatra tsy afeniny zany misy any tsy mahalala an'izany zavatra tena mahavarina mihitsy hoe ny tena hitanao hoe tena misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tena dalàna ny any anisan'ny tena mampalahelo de hoe misy olona za tsy no nanarana fafantany ny tenany tena olona hoe tena mahay an'izany lalàna mikasika ny atao hoe lalam-panorenana mikasika ny atao hoe lalàna fototra sy ny lalàna isan-karazana lalàna mikasika ny fividianana namany de mangina eo anatrehany fanososena lalàna isan-karazana mangina tsisy miteny za de miteny mihitsy mitaranaka ny tsara azy fa tsy am'izao fotoana zao satria safidiny ny angina mba ahatanteraka ny baiko ny mpini ny androm-panjakana mpanatanteraka fahitany générala ny fandrafetana ny lalàna eto Madagasikara miaingy amin'ny lalàna lehibe indrindra mahafirenena republikana ny Madagasikara de ny lalam-panorenana tsy ny fandray tamin'ny teny fotony zavatra misy iainany malagasy ilay lalàna misy eto Madagasikara lasa ohatrany hoe nadika fotsiny tamin'ny lalàna firenena hafa le izy a tsy mifandraiky amin'ny zava-misy iainana ka ny tena mampalahelo ny ireo olona de zao hoe na ny mpianatra lalàna iny akatso ange de efa manontany teny inona ny nampianarina azy nefa inona ny hitany eo amin'ny fiainam-pirenena na dy zany fotsiny nefa reo mpianatra lalàna reo no ndeha ho lasa mpitsara ny erena de manontany tena le mpianatra fa inona ny zavatra nampianarina anay a ary nefa inona ny zavatra hitanay rehefa eo amin'ny fiainan'ny firenena zany rehetrarehetra zany mahalasa vinandaola iny zany rehetrarehetra any nijaratsika mieritreritra mbola miaina am'le hoe kolotsaina malagasy fe zany sika nidirana tamin'izay firenena republikana zany za aloha de ahoana moa tsika mbola hoe hiaina ny kolotsaina malagasy jereo fotsiny firoborobony eto Antananarivo ny hoe école d'expression française de fotsiny de efa hitsarana azy tsy mila nitady lavitra fa dy zay fotsiny de miazakazaka ny daoly le raha aman-dreny manan-katao école d'expression française nefa ny teny aloha za any am-pianarana izy miteny frantsay fa ohatra azy izy miteny malagasy de misavoritaka ny sain'le zaza fatantso inona ny atao inona tsy atao azay mahatonga le hoe ny tanora mety hoe tsy miraharaha tsony fa indrindra moa misy nitambazotra isan-karazany de aloha ny mijery ny zavatra mitangany velany tozay manaraka ny fiainam-pirenena tsy mivaky loha ohatra fotsiny hoe nyrafitry ny fampianarana ave tena mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny firenena nyrafitra ny fampianarana napetraka eto Madagasikara anjaran'ny mpianatra ny mijery an'izany fa ny mpianatra tsisy mietrika amin'izany fa de ekeny rafitra mipetraka nefa mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny firenena ave amin'ny fiainam-pirenena ave le rafitra apetraka zareo mahita an'izany fa za fotsiny ety velany hoe mijery mampanabe indrindrindrindra de ozy hoe ahoana raha mba eritreritra reto mpianatra reto ao amin'io rafitry ny fampianarana apetraka eto a nefa na fitaovana azy tsy ananany akory anarahany sy anatanterahany azy antsakany sy andavany amin'io programma mpampianarana rovina zany vao tafariny ty firenetsika ty général fahitanao an'le hoe tontolo ny fanabiazana zany de ohatrany hoe lasa potika tanteraka lasa mifangaro any koa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ny fampianarana fangaro amin'ny kolotsaina vahiny ve zany na maliko anao de tsotra anjaranareo tanora nyray aman-dreny efa navita ny editiny za zao de manefa ny editika mampafantatra anareo ny zava-misy teo amin'ny tantarany firenentsika anjaranareo ny mandray an'izay ary aditiky ny mampita azy aminareo tsy zany mbola hiaina 30 taona na 70 taona ianao mbola afaka hanana an'izany fanantenana an'izany fa tsy zany raha ny sata republikana manana ny tarigetra ny Madagasikara tena miaina amindreo vetsika fitiavana tanindrazana fandrosoana republika fahaefatra manokana zay resahako zay rehefa apetraka amiko foana raha vao miresaka an'io tanindrazana io zao foana anao maleko ny mpanao gazety hoe fa inona marina moa le hoe tanindrazana le tany hitsahatsika io ve le misy an'le fahasandrazatsika io ve le any am'le faritra ny evetsika zay ve ny tanindrazana ny tiako tenena manko de rehefa ampiarahako am'le hoe ty tanindrazana amiko a raha ty tanindrazana ako a de ataoko zay ahatsarany fiainan'le olona eo amin'io toeran'io zay ny ataoko hoe ty tanindrazana mihatsara ny fiainany
fa tsy afaka hiteny mihitsy aho hoe tia tandrazana nefa potika ny fiainan'le malagasy ray manontolo ka any am'le tany misy fatsana ina no zavatra ho anyko fasana no any any am'le tany miaviana ina no any asa fambolena tsy fiompiana ngambany zavatra tao any fa iza ny tena inona no mahatonga an'le ny zavatra tena tokony atao reny le olombelona za zao raha vao mitena zany hoe tia tandrazana zany de ny vahoaka malagasy ny atao saika matoa mbola ataoko hoe manana heri-posy finiavana amin'ny fampitanany tantara de fitiavako tandrazana iza le tandrazana ho tsaika nareo ny malagasy ny tanora zany amitsy ny tandrazana zay ny ataoko hoe fitiava-tandrazana fitsonjovako ny taranako fitsonjovako ny hoavindreo taranako reo fahatsara-piainandreo taranako reo fa tsy tia tany itsahako ty zay ny ataoko hoe tandrazana zay ny aloha ny voalohany ameko ny dikany hoe tandrazana avy eo vao mandeha am'le zavatra ny lazaiko teo hoe any misy ny fahasandrazako any amin'ny tany niaviako sy ny sisa zay ahoana ny natsarako ny any a zavatra hafandray iny kiasika ny tenako manokana iny raha vao miteny zay fa raha vao miteny amin'ny ambangivao amin'ny akapobeny aho tia tandrazana inareo taranako mijerevako de atsara anareo aloha de azoko antoka fa afaka anatanteraka n'zay rehetrarehetra io hoe anatsara n'io tany honenany io anatsara ny eny amin'ny tany niaviana anatsara zay tsy miaina am'izay ve zany sika le hoe tarigetran'ny repoblika misy eto Madagasikara tany aloha nisy ihany fa le tandrazana tao foana le izy ka ianao ve de mahita hoe tsara ny fiainan'ny malagasy ary aloha e mihatsara ve ny fiainan'ny malagasy samy amin'ny totokana anisan'ny fitenitsy foana manko de trika aho mandroso midina toany rano tena milaza aminao fa raha manao ny fampitaza afatra ny repoblika voalohany ny asa faharoa fahatelo eto mbola velonaina fahaefatra tsy fanaovana hoe fanakianana na fanaratsiana sandraty vavaladiny lela ao ampandalina tantara sy ny fiainam-piana mbola tsy latsaka ambana ohatr'izao fireneny ty aty amin'ny repoblika fahaefatra zany de raha mahita nge zany ilazaiko anao fotsiny a rehefa manao ny ohatra io ako fa tsy miteniteny foana ny sandam-bola nitondrako azy tamin'ny repoblika voalohany tam'izany efa ny asa raha ninona vita fianarana tany ampitan-dranomasina efa lieutenant tany sous-lieutenant tany ny karama raisin'ny sous-lieutenant teto Madagasikara 55 000 CFA zay moa ny vola tam'izany 55 000 io 55 000 CFA io raisika ny Paris 110 000 francs français avroeny tamin'ny repoblika voalohany repoblika fahaefatra tsika zao ohatrinona ny euro anankiray 10,000 ariary ny ariary nefany indimy amin'ny CFA zany hoe raha ampitana tamin'ny vola tamin'ny repoblika voalohany 10,000 sy roa alina latsaka ambany ny sandany vola malagasy raha mihoatra amin'ny sandam-bola frantsay mandroso anao samidina am'izany io sandam-bola fotsiny no ahitana azy nefa tany manan-karena ny arenatsika anisan'izany ny volamena ny any velany no mitavana azy fa tsy ny malagasy zava-misy ane zany zany lazako hoe amin'ny mampandalina tantara ny tenenako ao fa tsy hoe fanaratsiana fa teny zany zava-misy rovina ny tanora malagasy zay tompony ho avy no tonga saina ka heritreritra hoe inona moa zany zao ny afarany taranako ty ny am'izao fotoana zao zay ohatrany karazana anao hoe alaina mora fotsiny le izy inona le tiako lazaina am'le mavita fianarana de lasa mandeha makany ampitan-dranomasina de mitady asa any de mijanona any ny malagasy manam-pahaizana de mifindra-monina fa any ny tsaratsara kokoa ny fiainana iza no mipetraka eto ny vahiny efa ny vahiny iny ny tantana ny toekarentsika ty Madagasikara ny tany dadasika efa anazy ny toekareny efa operatanyny le malagasy lasa mandeha makany le mba heritreretina hoe mba hanavitra an'le Madagasikara vao maika mibitaka ny vahiny anazy teo zao anisan'ny zavatra nalasasaina misy an'tyre hoe francophonie ty zay natao tany Paris de nisy fizarana loka ho an'ny mpandraharaha anisan'ny mpandraharaha zay tena hoe nahita fahombiazana ary tena tsara nahazo amboara inona le izy hitako tamin'ny gazety malagasy rehefa nijerevana le gazety karana vavy fa manana zoam-pirenena malagasy ary rehareany ny teneneny hoe izy malagasy tsy mba mampalasa feritreritrana hoe dikan'izany ane fa lasany zany ty
sao de mbola mieritreritsika hoe afaka 10 taona volano jo efa manomboka efa lasany le tany amin'ny francophonie le nazahoana amoara tamin'ny fandarahana no tenenako an'izany za tsy mamorona zavatra nisy za osy malagasy manana zom-pirenena malagasy izy miperaka eto Madagasikara izy indraindray mbola pirofo mihoatran'izany hoe efa lasany kely mihitsy ohatra za malagasy de trerevanao ny fantsariny karana ny anarany karana fa izy manana zom-pirenena malagasy latsaka anaty fantrana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny inona ny azo lazaina zany mahatonga n'ilay vahoaka malagasy amin'izao a tsy manohitra n'ilay hery azo lazaina hoe mangeja n'ilay zava-misy iainantsika eto Madagasikara tsy manana hery anoherina intsony ny obolan-drazantsika ny atody tsy mba miady amam-bato ataon'ny malagasy tanapolo ahoana miady amina fitaovam-piadiana eny am-pelantanany tompona ndraiky am'izany filaminam-bahoaka zany atody miady amam-bato teo faty fisotron'ny rano tsy tianany eny malagasy noho inona tsy teo faty zay asakasaky ny olona manome famonjam-po any malagasy zay fotsiny tena asakasaky ny olona mieritrery no itsara azy iza ny mahatonga ny malagasy mameo fo oka tsara tena mahatonga ny malagasy manana taranaka ny enao ary eo taranaka ao reo na tsy mivaly aminao azy ny alahelon'ny malagasy amin'ny famonjam-po ianao manana taranaka mety any amin'ny taranaka mihitsy any vo eo ivaly amin'izao anao mbola mirehry finaritra sambatra be vola be voninahitra manana ny aja mamoninahitra rehetrarehetra eo amin'ny fiarahamonina fa ny taranaka ao fantatrao ve zay hiafara zay loatsy ny teny za olona mpandalina tantara ary zay a tsika malagasy manko zao de mba mpiata mihitsy amin'ny maha kristianina ny tenenako am'ty Andriamanitra tsy andry ny hafa andritsika ihany alao anao zay ataony ny mpampiororo mpampijaly ny mpamitaka sy ny mpanao zavatra tsy manjary rehetra fa misy Andriamanitra ao tapony loha ao Andriamanitra mahitatsika Generaly Ramakavelo a tapitra sady ny fotoanantsika nahafahana ny resaka teto a inona ny azo amehezana an'izay famelabelarana no resanao tao anatin'ny fandarana zara hevitra isay ya ny famitinako azy de hoe a République Madagasikara zay mifantatra a de mba hatsarovo zany vanim-potoana na république atsika zany a fa zatao mandalo fotsiny zay afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra eto amin'ny ICM radio efatra am'zato teboka valo amin'izao fa 19 taona nahazony Madagasikara an'izany hoe république izany zay zany osia hoe rehefa tsy akalajana eny akalamanjana ny 14 oktobra de mba tsarovy ao am-ponao fa zay ny maha république atsika mankasitraka an'ireo tompoko a